tsy ho avitra mihitsy Madagasikara raha mbola filohan'ny Rajoelina eo amin'ny fitondrana hoy Fidèle Sarapir satria tsy hita eny aminy ny fitiavan-tanindrazana. Eo ny fananany karatra 20 cm na zopirenena frantsay. Eo ihany koa ny tsy fasahiny mandat ny baiko midina izay ataony firenena frantsay. Tsy vitan'izay fa mbola tsy mahay ninina, tsy mahay mitondra filohan'ny Rajoelina. Any ka izay no mahatonga ny ankabetsan'olona milaza hoe tsy handroso mihitsy Madagasikara raha mbola eo fitondranan'ny Rajoelina. Miala eo amin'ny fitondrana izy izay vao mahita mangirana ny malagasy hoy Fidèle Sarapir. Fa rehefa avy eo nisy tomany angayan'ny Rajoelina ao anatin'le adihevitra no ahitantsika hoe maleminy atsika manoloana ny lefitra. Eo tsara ny tenin'ireny président comoriana ireny. Jereo le raha mato Burkina Be tamin'le sommet France Afrique nalefako taminareo maly. Hafa mihitsy ny position-n'olona manoloana n'izany président Emmanuel Macron zany masama nitodatabatra. Fa ny atsika ty tsa satria izay manana le 20 cm dia voafaingotra amin'iny ianao dia eo tsika zany taraiky le firenena. Mampaneraka ny zavatra misy tena tsika zany tsisy avenir mihitsy raha mbola io président io ny président frantsay. Heureusement fin de mandat izy io fa mila fantatsika hoe olo sy ny ahoana ny toy manaraka fa ny atsika ty koa mila tsy ohatrony ny antony mbola malemy io misy tsilo satria manana an'le 20 cm ny andro taperan'ny mandany koa zany tsika vao mahita mangirana hoe zay vao misy olona afaka ilaza zay resaka izay Fidèle Sarapir satria betsaka loatra ny zavatra ny famafao nandritra ny fivorimben'ny COI. Tsy lazantsika fa tsy ohatra anankiroa ny fasahin'ny Emmanuel Macron filohan'ny frantsay nilaza fa ho atao fiara-mitantana ny fitantanana ny Élysée Pars. Fa ny tena loza dia zao notonony tao anatin'ny resaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety ny anaran'ny filohan'ny Rajoelina. Raha namin'ny Fidèle Sarapir manokana dia mazava tsy tongatonga ho azy ireny fasahin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ireny manonona ny anaran'ny filohan'ny Rajoelina satria fantany fa manaiky ny tsindry izay atao azy ny filohan'ny Rajoelina noho ny fananany ny nationalité française na ny karatra 20 cm na ny zopirenena frantsay. Ao anaty dia eo zany ahitantsika ny fahalemeny ilay président malagasy manoloana n'ilay zavatra misy ilay adihevitra satria ozy izy Gaël Bourgia rehefa nanontany anazy hoe tsy anana ny fiandriana pireneny mihitsy hoe zany Madagasikara manoloana n'ilay Élysée Pars satria zay zany lara-pamehan'ilay Madagasikara androany dia ozy izy hoe izy mandafa tsy zay le priorité tsika. Marina ozy izy fa aty Madagasikara misy amin'le voaka malagasy any ozy izy no mangataka n'ilay famerenana n'ilay Élysée Pars fa misy ozy izy tsy mangataka. Gaga be anao maheno valy tena oatra zany avy amin'le président frantsay. Izy à Madagascar aussi certaines demandent, d'autres non. Oui, orangati. Iza gasy tsy mangataka ny verena ny Élysée Pars. Manina raha ohatra ka masay ianao dia hoe andao anaovana référendum aty aminareo le izy jerevana zany ny iza ny mandresy, iza ny mpitondra eto Madagasikara. Masay teny fa tsy mila ny verena ny Élysée Pars à Madagascar. Iza mba say vao mitsangana mpanao politika masamy teny an'izany. Tena manambany atsika mihitsy le président frantsay eo anatin'le valy teny ataony ary tena ohatrany hoe izy ny mahafantatra an'le izy hoe ka le gasiko izy ny sasany ihany mangataka an'io fa ny sasany tsy mangataka an'le famerenana an'le izy koa way fasahina meo papan'le ranga tena masay izy fa zany zavatra zany manaprofo amintsika voaka malagasy fa eo ambany vahoan'le président antsika eto amin'izay sika hita taratra fa tsy manana fasahina, tsy manana fitiavan-tanindrazana ary tsy manana herijika hiala ambany fahefan'ny frantsay ny filohan'ny Rajoelina. Ho antsika izay nanaraka ankaiky ny fivorimben'ny COI dia mahatsikaritra fa anisan'ny nasany resaka ny vantana tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny président ny Comore na filoham-pirenen'ny Comore nandritra ny COI iny. Mazava ny azy ary mazava ny fitakiny dia ny hoe azy ireo ny nosy Mayotte fa tsy any frantsay ary ny frantsay tokony anaja lalàna mifehy izay napetraky ny lalàna international hoy izy ireo ary notononiny mihitsy ny anaran'ny filoha frantsay teo imasom-bahoaka ary tena hita tokoa fa fiera ary ravoravo ny vahoaka ny Comoriana satria manana filoha say, manana filoha mijoro amin'ny famarinana, mijoro manohitra ny fahefana ratsy ny frantsay. Dia tsy mahafiera anao. Dia ohatrany ny Comoriana tena fiera mihitsy ny vahoaka Comoriana mihaino ny kabaran'ilay président Comoriana nandritra n'ilay COI ny fivoriana tamin'ny COI ny antony mijoro izy amin'ny position manoloana ny Mayotte.
tena apetrany hoe anay io ary masamandoda tabatra malorana donc raha tsika le teny lay président comoriana fa raha ohatra ny ty président comoriana ty ny langage ny président Rajoelina ty tsika zany ny président hoe tena mahafiera tsika zavatra fatsika tsika tsotra zany tsika tsotra zany tsika midanaka mahita an'le président frantsay mitondra le fanazavana manapepo le voaka malagasy de midanaka tsika donc raha tsika ny teny nataony président comoriana manoloana n'lay resaka mampifanoana azy la Frantsa ihany amty resaka mayotte tendawal. Mon cher frère Emmanuel Macron, j'ai un professeur qui s'appelle Louis de Funès qui m'a appris qu'il ne faut pas répondre aux provocations. Mais je dois rappeler ici, mes chers frères, puisque nous parlons de droit, je tiens également à rappeler que l'ADN de la CEI, c'est le respect du droit international. Ainsi, en vertu du droit international, l'île de Mayotte est une île comorienne. Nos pays en sont les témoins. Et à plus forte raison, la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est pourquoi, avec les présidents français, y compris mon frère Macron, nous nous sommes attelés à un dialogue franc, sincère et responsable pour aboutir à une solution moralement acceptable et juridiquement valable pour la résolution de ce différend territorial qui nous oppose. Ce dialogue-là, empreint de respect mutuel, nous attendons l'approfondir au niveau bilatéral, comme cela avait été agréé avec sagesse par nos aînés dès le deuxième sommet de la CEI à La Réunion en 1999. Sans doute, nous vous tiendrons informés de son évolution. Hitanareo am'zany ny position-n'olona rehefa hoe tena mijoro izy. Satria moa nangina filohan'ny Rajoelina dia nilaza zay tiany resahana ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Toy ny hoe tsy tokony hifantoka amin'ny fitakiana Îles Éparses aloha ny vahoaka malagasy na ny firenena malagasy ho izy fa tokony hifantoka amin'ny famahana ny olany fahantrana. Satria 80% ny vahoaka malagasy dia miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Raha ho an'ny solombavambahoaka Fidèle Azarapera manokana dia mazava fa hanodikodina ny resaka izany ataony Emmanuel Macron izany satria fitakiana Îles Éparses famerenana ny Îles Éparses no resaka eto fa tsy fiadina amin'ny fahantrana. Raha resaka fiadina amin'ny fahantrana zany no antony ijoron'ny Frantsay tsy tokony miaina ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy ankehitriny raha tena zay tokoa no nataon'izy ireo fanampy taoriny nazahoan'ny Madagasikara fahaleovantena. Nefa tsy zay fa nahoana amin'izao fotoana fitakiana ny Îles Éparses zao vao mahita izy ireo fa tokony fahantrana aloha no ifantohana fa tsy Îles Éparses. Ndao iara-mitantana ny Îles Éparses. Tsy azo ekena izany rehetra zany hoy Fidèle Azarapera. Tsy izay tiany filoha frantsay no atao fa any malagasy satria no sy manodidina io dia any Madagasikara hoy Fidèle Azarapera. Tsika zavatra tadiavina ny famerenana an'le izy no tadiavina aminareo fa tsy hoe inona ny zavatra de hoe anao défi hoy izy. Président Macron mialatsiny amin'ny fanajananao faratapona satria anao président na république anao tonga aty aminay. Zany défi zany tsy hainao ny analany de tsy ny fisinao na tsy fisinao ny défi anay de miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo zay. Na eo ianao na tsy eo ianao tsy ampitombony ny kapoka ny vary andrahoany voaka malagasy tsirairay isan'andro any an-tranony zany. Donc tsy zay ny défi. Raha nanao défi niaraka taminay nareo frantsay fa tsy mahantra ohatran'izao zay. Nareo ke nanjanaka anay 1960 tadidy tsara 1960 nareo niala teto Madagasikara. 1960 1972 zao zany atao ke 1972 teo zany no nanomboka ny fialan'ireo miaramila teto Madagasikara tamin'ireo base nipetrahanareo namaranareo teto Madagasikara hatram'ty ny androany dikan'izay 4 taona zay naleo tena Madagasikara efa 90 taona mahery nge 90 taona naleo tena Madagasikara. Raha nanao défi niaraka taminay nareo ina ny défi tsy vitatsika tao anatin'ny 90 taona fa tsy nanao an'izany nareo tsy nanao an'izany de ny défi atsika androany izy de anampy any Madagasikara zay ny 20 ny sanjato ny mponina ao anatiny izy ino moa zany tsara ny terenao niny hoen'le président na io satria izy mahita mesure hafa zany hafa ho ny mesure. No disoiny Fidèle Azarapera ihany koa ny filazany Emmanuel Macron hoe ampahany malagasy ihany no mitaky an'izany famerenana Îles Éparses zany fa ny ankabetsany dia tsy tia amerina ny Îles Éparses ka zay mahatonga ny filoha frantsay manome vahaolana mahakasika ny hoe fiara-mitantana.
diso zany rehetra zany hoy Fidèle Sarapira satria i Andry Rajoelina filoham-pirenena nanomboka tamin'ny 2024 dia efa nitaky nandritra ny fihaonana andiny voalohany tamin'ny 2024 ary ny mpanohitra ihany koa dia minirahina manohana ny fitakina ny famerenana ny Ilze Pars. Zany hoe raha eto Madagasikara ny resaka dia tsy misy olona manohitra ny famerenana ny Ilze Pars. Mazava zany fa diso ny filazany Emmanuel Macron hoe ampahany malagasy ihany no maimaika amin'ny famerenana Ilze Pars. Ny vahoaka malagasy ray manontolo mitaky ny amerenana amin'ny Madagasikara ny Ilze Pars hoy Fidèle Sarapira fa tsy ilaina intsony ny fanjanahana tsy misy fiafarany ity. Ho anao izy izy Emmanuel Macron no miresaka. Ho anao izy de les commissions mixtes izy solution. Ka tsy solution anao tadiavina fa hoe any Madagasikara ny tanjona de hoe avereno ny Ilze Pars. Zay le zavatra tena. Fa tsy inona mety amin'ny Emmanuel Macron. Tsy zany nge zavatra tadiavintsika. Sa zay ve ny président Rajoelina atao hoe inona mahafalifaly le président français. Ny mety amin'ny président français de manangana commission mixte tika. Manangana commission mixte tika de hoe ho gérena miaraka le zany nge zavatra tena le président français ao anatin'le interview-ny. Tena oui, pour moi la solution c'est cette commission mixte. Ouais. Nenao zany. Fa ny voka malagasy tsy zany ny zavatra tadiaviny fa hoe avereny ny taniny. Zay zavatra tadiaviny. Fa tsy andao anangana commission. Atao inona commission? Satria mbola nareo ny ndi baiko anay hoe zao ny atao ao. Eo ny ataony tena miteny izy ao anatin'le izy ozy izy hoe antao izy le izy ho classé tsika amina resaka patrimoine zany io de andao le izy ho protéger tsika. Zay tsy mangataka aminareo ny protection ny Ilze Pars ka. Tsy problème manay zany na tsy protéger an'io ary frantsay tsy olana. Tsy any mihitsy zavatra tadiavina aminareo. Afaka miala nareo afaka miala tao de hoe lasa mpandropa anay foana izy am'zay fotoana zay fa le tany any Madagasikara. Afaka miteny nareo androbain'olona le zavatra atao nisy sokatra atao sa nisy inona atao sa de nisy nandropa tsy problème zany anjara Madagasikara midemerde rehefa anazy io. Anjara ny miaro an'io. Satria moa tao amin'ny miara-manonja no nakatsika ireto fanehoan-kevitra reto. Ny fizarana faharoa tao amin'ity miara-manonja ity dia zao. Ny fivahinianan'ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny télévision internationale TV5 Monde izay anisany nampanongo tena ny manam-pahaizana, nampanongo tena ny malagasy rehetra izay manan-tsaina ary manana fahaizana amin'ny ankapobeny manoloana ny raharam-pirenena. Nanalabaraka ny vahoaka malagasy filoha Andry Rajoelina tao amin'ny TV5 Monde ny nilazany hoe mahantra ny vahoaka malagasy fa miaina ao anatin'ny fahasambarana. Tsy mihinana fromage ny vahoaka malagasy fa mihinana henomby. Tsy mihinana caviar ny vahoaka malagasy fa mihinam-bary. Anka vola kely toy ny 100 € dia efa mahafaly ny vahoaka malagasy hoy izy. Zany hoe ny tiany porofona dia tsy mahantra zany ny vahoaka malagasy ary diso ny fandrefesana izay ataon'ny Banque Mondiale sy ireo manam-pahaizana maro hafa izay mandrefy ny fahantrano. Tena manala-baraka ny firenena i Andry Rajoelina hoy Fidèle Sarapira satria amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no itenenany. Ka zay no mahatonga hoe afa-baraka ny vahoaka malagasy noho ny tsy fahaizan'ny filoha Andry Rajoelina. Era malala moa tsy dia nahita fianarana ny filoha Andry Rajoelina hany ka manala baraka ny firenena. Eo ihany izy efa tsy mahatsaro afa-baraka fa ny firenena no mitsanga menatra. Ndao inotsika kely ny fanehoan-kevitry Fidèle Sarapira. Dia ianao mamorona zavatra ohatra zany mahamenatra anay ilay satria miteny amin'ny anara vahoaka malagasy ianao miteny an'izany. Tsy somary drefy samihafa zany fa mitovy foana io. Zay zany ny zavatra tiana apetraka ao anatin'izy. Maninona rehefa miresaka taux de croissance ianao manaiky hoe rehefa nametraka ny banque respirena fa tiany taux de croissance tamin'ity de manaraka an'iny tsika hoe ahitsinareo ny taux de croissance nareo miala amin'le prévision fa mametraka nareo ty le ndrefesin'ny banque mondiale ty izy io. Ity napetraka ny FMI ty hoe izy io. Hoe zao ny afarany izy maninona tsy mandary indasibelra bandirinary sona hoe tsy mariny fa taux de croissance ny faritanareo tany amin'ny resapirenena fa tsy le eto tandrazana. Fa hoe hafa ho ny mesure andrefesana an'io ary de aty hafa tena grave tena menatra le izy tena hoe nazay ny fa mahita baromètre hafa ndray ny olona fa tsy mitovy ka tsika raha ty mihaino zavatra ohatran'izany tena inona ary ty de normal tsika raha ohatra ka atonga amin'izany de hoe izy mo ao anatin'le izy de hoe na ao anatin'ny fahantrana ary le voaka malagasy de mbola sambatra aiza raha ty misy olona voan'ny cancer de tsy marary hoe izy nge voan'ny cancer fa tsy marary way
tsy manahitana mihitsy eo anatreny zany rehetra zany ohatra ny tsy mahagaga ihany raha filohan'ny Rajoelina no ny teny andrendrehetreny satria eo ihany ny tsy fahaizany eo ihany koa ny fahafantarana ny namana manodidina azy toy ny filohan'ny antenne-mer Ndoholona dia tsisa zany fa Général Ravalomanana izay anisan'ny nanala baraka ny firenena ihany koa izy tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay ny vahiny tamin'ny télévision iray tao Rosia izay nampisehoany an'izao tontolo izao fa manana marindrefo vaovao izy andrefesina ny fampandrosoana toy ny hoe refesina amin'ny abetsaky ny olona mandeha amin'ny supermarché ny fandrosoana refesina amin'ny alalan'ny fitohanana ara-pifamoivoizina ny fampandrosoana sy ny maro hafa tsy voatanisa tena manala baraka ireo izay nandany fotoana nianatra nandrato fahaizana teny amin'ny anjery manontolo any ka afabaraka ny firenena afabaraka ny vahoaka malagasy no ireto olona roa ireto mpitondra ito amintsika ny mari-pandrefesana io moa zany hitoviziny izy sy le hita mihitsy hoe tena hoe lazao anany namanao dia fantatro ny toetranao fa tena mitovy izy le filohan'ny antenne-mer Ndoholona hoe makany amin'ny grande surface zareo dia manan-karena ny gasy fa tsy mahantra tsy marina fitenenana ozy izy ny président ny antenne-mer Ndoholona le général misotro ronono iny satria tsy mahantra tsika ny antony rehefa makany amin'ny grande surface dia feno olona miantsena any dia mitondra sary eo feno entana rehefa mivoaka iny amin'ny ville izy dia misy tomobile be misy fitohanana dia zay midika aminazy fa tsy mahantra le voaka malagasy dia ohatra izay koa le président Rajoelina mitovy mihitsy izy io président ny assemblée ny sénat io hoe tsy mahantra le voaka malagasy zany raha lay maridrefy ao anatin'ny saina izy mianakireo dia tsy mahantra le voaka malagasy satria hafa mihitsy ny zareo le maridrefy maridrefy tsy tovizana amin'izao tontolo zao tsy manaraka ny norme rehefa mihaino ny Andry Rajoelina miteny ianao zany na ny président ny antenne-mer Ndoholona miteny dia ohatrany hoe itsika no namorona ny atao hoe matematika itsika ny Pythagore rehefa mihaino zay tsika dia ohatrany hoe itsika ny Pythagore hoe ny formule le an'olo hoe ny delta dia hoe be carré moins 4c anareo iny fa zay manana ny anainy fikajinany atao hoe delta zany zavatra teneny le valy teneny Andry Rajoelina mihainao anatin'le zavatra teneniny hoe raha universel ny delta be au carré moins 4c dia ny anazy delta hafa ny formule ny raiky poy andrefesana zany dia gaga ianao zany rehefa mihainao anazy ianao zany dia gaga hoe ny olona rehetra eran'izao tontolo zao manaiky an'io mari-pandrefesana io zany aminazy olona tsy nianatra daholo reny mpiasa ny tahirim-bola resa-pirenena ny banky resa-pirenena ny vondrony européana hita-pamaranana dia zao ndao tsindritsika ny teny izay efa nolazain'ny Andriamatoa sy ny mbambahoaka Fidèle Razarapirry hoe tsy androso mihitsy Madagasikara raha mbola Andry Rajoelina no eo amin'ny fitondrana eo ny fananany nationalité française eo ihany koa ny tsy fahaizany mitondra ka tsy mahagaga isika raha mbola eto foana miodikodina miaritra ny tsy fahaiza mitondra zay ataon'ny filoha Andry Rajoelina araka izany rehetra zany dia hoaratsika miandalana eo ny mety ho toy nyity toedra rahampirenena ity ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy man'ny videontsika amin'ny manaraka indray